Sehatra ny asa fanaovan-gazety ndray kosa ary maro ny tanjona hotratrariny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity raha ny fanamariana nentin'ny filohany Rakotony Rina Gérard nandritra ny lanonana fampiarabana noho ny taom-baovao tamin'ity andron-droany ity izany. Araka izany dia tetsy amin'ny paprika Ankorondrano no ny fampitaona ireo mpanao gazety mpikambana ao anatin'izay OJM izay. Ny fanome fotoana tetsy amin'ny paprika Ankorondrano ny mpanao gazety Matianina mpikambana ao amin'ny OJM. Fotoana izay ny fampiarabany ho lavitry ny mpanao gazety noho ny fahatrarana ny taona 2024. Fotoana ihany koa namarita ny birao vaovao ny OJM ny tetikasa ho tanterahana. Amafisiko amin'ity androany ity izay nanaovako fahitarantsika rehetrarehetra ireo ny asa ny asantsika sy ny mahasarotra azy. Kanefa fantatra fa matianina tanteraka amin'izany asa izany isika ka anamafy ny fanajantsika ny etika sy ny déontologie hifantohan'ny asantsika mpanao gazety dia ny fanomezana vaovao marina sy feno ho an'ny mponina mba ahafahany mandray fanapahan-kevitra. Izay rehetrarehetra izay dia ataontsika andavanandro kanefa ny firaisan-kenantsika eo anatrenin'ireo izay olona rehetra na mpanao politika io, mpitondra, na mpanohitra, na mpandraharaha, niza mieritreritry ny anakatsakatra ny ahotohina zany fahalalana asa fanaovan-gazety zany dia mijoro isika mijoro ny lavitra satria izay namijorony hiavatra amin'ny farany mpanao gazety teo amin'ny fanatanterahany ny asany. Tsy anakatona orinasa tserasera na anasazy ny ministera fa ijoro ampiroborobo ny asa fanaova-gazety. Io no nambaran'ny solotenan'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana tao anatin'ny lanonana nokarakarain'ny OJM teny amin'ny paprika Ankorondrano. Ny fiarovana ny asan-gazety ndraindray koa mety manasazy mpanao gazety satria ny fiarovana ny déontologie dia mety hampiakatra conseil de discipline eo anatrehan'ny conseil de l'ordre fa tsy any amin'ny ministère antsika mpanao gazety ny tena tiako resahana tsotra kely ny ataoko hoe foto-kevitra lehibe hijoroan'ny ministère amin'izao fotoana izao dia ny hoe ny ministère asa-panjakana asam-bahoaka mijoro ampiroborobo ny asan-gazety satria communication récente tsy manasazy ny asan'ny ministère fa mampiroborobo ny sehatry ny asan-gazety. Misa 350 ny mpanao gazety Matianina manerana nosy amin'izao fotoana izao.